tsy haiko nareo raha misy mitovana fa nenahy mahafinaritra anahy rehefa hoe mba miovaova ny endriky ny voloko eo rehefa manao rasta. Tsy tiako hoe lachaine de ohatran'iny foana fa mba mahafinaritra anahy hoe miovaova kely indraindray. De raha mitovy aminah nareo jereo hatramin'ny farany ity fa misy fomba fanaovako ny voloko anankifito mihoatra kely misy bonus. Zaraiko aminareo am-pitiavana be. Fa alohan'izay aloha de manatso nareo zah de hanaraka ny YouTube-ako ty chaîne anankiray ty izay noforogniko manokana ahafahako mizara izay zavatra tsapako hoe nahasoa tamin'ny fiainana ka mendrika zaraina ho an'ny hafa. Izay tsotra indrindra nanombohako anazy sady izay évident indrindra to de efa hitanareo io lachaine fotsiny le volo. Ty faharoa manaraka ty indray tsy haiko hoe inona ny fomba hiantsona an'izao fa rehefa izay ohatra no manao karazana volo ohatr'izao de ataony hoe tain'ondry. Tsy haiko hoe maninona ohatran'ny hoe karazana chignon amin'ny sisiny, chignon amin'ny côté. Ny fanaovako ny anahy zaraiko mitovy tsara aloha le volo be ty de avy eo de amelako anankiray amin'ny sisiny ohatran'izao de anankiray koa amin'ny sisiny ankavia sy ankavanana. De alaina le volo be iny de atomboka atao chignon, ahodina ohatran'izao fotsiny. De ahodina de ezahana mba voatazona amin'ny tanana daholo de ny hamatorako ny voloko satria izaho tsy manana pince à hu. Nisy fotoana nanao tamin'ny pince à hu ny etiko fa hitako hoe nandaitra koa ny anahako rehefa hoe ny voloko ihany no hamatorako anazy. Ezahana tsara fotsiny hoe atao tafiditra daholo le volo de fampidirana ohatran'ny asiana vona kely. Hitanareo le volo nalaiko teo no ezahako hoe hamatorana an'le voloko ao ihany de asiana vona ao anatiny de amin'izay tsy hita le izy. Amin'izay tsy hita hoe misy zavatra fatorana atao. Ty fahatelo ty indray tena tsotra be, zaho manokana tia be an'le izy de zaraiko aminareo satria mahafinaritra anahy. Zaho tena tia manao karazana saron-doha, bandeau na head wrap na head bands. Tena hoe juste hoe hanaingonareo an'le izy amin'ny style anareo manokana. Ty fahaefatra ty koa mahafinaritra anahy manokana de zaraiko aminareo tain'ondry ny ambony fa ny ambiny lachaine. Marihiko aloha fa ny zavatra rehetrarehetra ataoko hoe tsisy hoe manam-pahaizana be amin'izy na ohatr'izany fa manandranandrana satria mba tiako koa manovanova ny voloko de zaraiko aminareo. Ty fadimy manaraka ty indray mahafinaritra anahy koa, tsotra kely le izy fa nefany tsara. Tiako aloha atao aloha daholo ny le volo be anareo de fatorana misy safidinareo amin'io na atao amin'ny sisiny ankavia na ankavanana na ny aoriana na ambony. Afaka ataonareo ambony be nenahy tiako le izy ambony, afaka atao ambanimbany izay itiavanareo ny fomba hanaovanareo anazy. De ohatran'ny mahazatra ny anahako voloko ihany no hamatorako anazy de amin'izay tsy mila fitaovana hafa. Ohatran'ny natoroko tamin'ny voalohany teo hoe asivy vona le izy de amin'izay mitana tsara na de mandihy ary nareo. De zay. Le hitanareo vao teo zao queue de cheval fa ty manaraka ty indray demi-queue, karazana demi-queue. De amin'io samy manana ny safidy antsika nenahy tsy volo betsaka no noraisiko fa volo izay kelikely tiako eo ihany. Mozika moa mandeha foana sady mandihy ato miheno hira. De araka ny hitanareo eo amin'ny sary io ny voloko ihany ohatran'ny mahazatra no hamatorako ny voloko. Ezao foana fotsiny hoe raha manao mitovy amiko nareo de ezao hoe asiana vona tsara le izy de ampifamatorina tsara mba tsy hivaha. De zay, vita tsotra kely. Ty manaraka ty indray chignon. Tsotra kely satria to de volo rehetrarehetra no ampiakarina ambony. Nareo no misafidy hoe atao chignon ambony be ve sa ambanimbany. Nenahy zao tiako ohatran'izao ny ahavony. De misy fika anankiroa azo atao le izy mety hoe afaka asianareo karazana sanga kely ety amin'ny sisiny na koa tsy atao sanga fa afaka hamatorana anazy ohatran'ny nanaovako anazy amin'izay mafimafy kokoa. De zay, tsotra be le izy. Iny zao style anankiray fa bonus hafa indray raha tia an'ilay voro-damba, karazana voro-damba mitovy amiko ireny nareo na lamba tsotra foulard anareo ao an-trano na bandeau de afaka haingonareo amin'ny bandeau. De zay. Tena hoe miainga amin'izay feeling sy inspiration anareo amin'iny fotoana iny le izy Ankoatran'ilay bonus sy ilay fizarana vitsivitsy nozaraiko teo de ty anankiray ty no hamaranako anazy manaraka afaka tohizantsika. Tsotra be satria atao amin'ny sisiny fotsiny le volo atao côté. Zay de mirahasoa anareo rehetrarehetra de aza misalasala manoratra eo ambany koa raha ohatra ka misy style hafa efa fataonareo any ambadika any fa za koa mba te hianatra. Bye bye.